Efa fantatra fa anao mafisiny kafa ny daty lalaovan'ny Barea ny ray jona any Ghana. Lalao efa nindrianany amin'ny Black Star sy miparan-kasy Negra Angola ny 5 jona etsy amin'ny Kianjabe Mahamasina. Fantatry ny tompony andraikitra ny fahasarotana mianjady amin'ny mpilalao malagasy manoloana io tety andro na anatanterahana lalao natolotry ny FIFA io, satria dia misy mpilalao sasany mbola milalao ny 2 andro ilalaovana ny fantsanana. Akoatra ny Remy Vita sy Remy Morel izay tsy afaka milalao no niratra mahazo azy, dia mbola mety tsy afaka ilalao ihany koa i Marco le maharitra no niratra nahazo azy. Tsy mbola voafaritra ihany koa ny mety atongavana ilay mpiandry vodilarana Remy Vita, satria mbola mieritreritra ny lehilahy ho voantso ny Didier Deschamps azy ao amin'ny ekipam-pirenena frantsay, ka io no mbola mampiroro safidiny aloha hatreto. Toy izany ihany koa raha Malengom, mety tsy hatrika ny lalao fifandonana amin'ny Ghana sy Angola no niratra mahazo azy ihany koa. Na eo azy ireo dia nilaza ny mpanazatra amin'ny Barea fa tsy mampiova ny risipom-mpilalao rehetra, na eo aza ny tsy fahafahan'ny sasany. Mikasika amin'ny fifandonana amin'ny Ghana dia nambaran'ny Nicolas DOUTE fa tsy misy izay tsy malala angamba amin'ny baolina kitra, ny avy teknika amin'ny ekipam-pirenena Ghana. Eo koa ny tanjany ara-batana, indrindra ny fahaiza milalao ny mpilalao tsirairay, kanefa dia toerina ny fahaiza miaraka sy fivezan'ny tsirairay izany. Nambarany fa tena vonona ny mpilalao ary ambony ny saina entiny hiatrika ny lalao. Na dia maro aza ny mametra-panontaniana amin'ny mpanazatra ny fahatongavan'ireo vodilaharana, indrindra ireo tompo-toerana, dia manana fanantenana amin'ny mpanazatra Nicolas DOUTE. Ny tanjona hoy izy dia fahatafitana eo amin'ny kanina 7-24 dia hiankina trany amin'ny lalao farany. Raha araka ny tatitra natao mpanazatra dia ireo mpilalao eto atoerana dia efa manamafy amin'ny klubany avy ny amin'ny tanjaka ara-batana. Ny 7-20 meo avy zao kosa no ampifondrina ny ekipam-pirenena malagasy any Ivry Frantsa. Hita teny amin'ny faneho-kevitry Nicolas DOUTE ny firaisam-pony mitantana eo amin'ny federasiona baolina kitra malagasy. Tsy tantaratra intsony izy ireo orana sy adiady madinika ka eto dia tokony handray lesona ihany koa tsika mpankafy ny baolina kitra mba hanova amin'izay ty faneho-kevitra tsy ampiheverana ity. Aoka mba samy rona sy rahina amin'ny rehetra fa tsy faly ny anakiana izay fanapahan-kevitra raisiny.